Ho aminareo rehetra hatrany any ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mitoria hatrany na dia aza. Mitoria hatrany na dia aza. Zany indray no misongadina amin'ity mofinainantsika anio ity. Jeremia mpaminany toko 220 ny andininy 9 hatramin'ny 5:12. Mitoria hatrany na dia aza. Mpaminany ny asa tamin'ny androny Joiakima mpanjakany Joda i Jeremia mpaminany. Efa nalaza mihitsy tamin'izany fotoan'izany fa miatratra amina fitsaram-bahoaka aza ny nahazo any Jeremia mpaminany raha indro nitondra ny tenin'i Jehova marina izy. Tsy enatra, tsy tahotra reto mpitondra fivavahana nanao azalambo sy nanao sambo belona any Jeremia ao amin'ny tempoly. Raha iny izy nitory teny avy amin'Andriamanitra iny. Dia indro ary fa mirohitra ny mpisorona sy ny mpaminany miaraka amin'ny vahoaka te hisambotra any Jeremia mpaminany, te hamono azy, miapanga azy ho manao faminaniana sandoka, faminaniana milazaloza tsinona no niteneniny Jeremia. Eo anatrehan'izany rehetra izany, raha marina zany dia hoe efa tena eo ambavahady ny fahafatesany Jeremia, efa eo ambavahoanany fahafatesany izy, dia indro amarinina fotsiny sisa izay voalazany reto izay nisambotra azy eo anatrehan'ny mpanapaka, dia ho faty tahaka izay efa nahafatesany Oria mpaminany, da tsika eo amin'ny 20 sy ny manaraka zany, ity izay mahazo an'i Jeremia ity. Tsy izany anefa no zava-misy, eny ny mifanohatra amin'izany mihitsy aza. Vao maiky Jeremia nitory ihany, nitory hatrany, nanambara ny amin'izay tsy fahamarinana, nanambara ny amin'ny loza hanjon'ny tanàna sy ny firenena raha tsy mibebaka izy ireo. Ambaran'i Jeremia fa raha mibebaka izy ireo dia hanenon'Andriamanitra ka tsy hahatonga loza ho an'ny tany. Raha tsy izany kosa dia ho haringana izy ireo. Tsy menatra ny hitory eo anatrehany izay mety ho fahafatesana i Jeremia mpaminany. Ny mitory no andraikitra nanirahan'Andriamanitra azy, ka na zavatra mafy na dia fahafatesana aza dia tsy nampihemitra azy izany. Indro Jeremia mananatra ireo izay manam-pahefana hamono azy. Indro Jeremia mitondra teny tsara. Ambarana eto fa na iaino izy na tsy iaino dia miteny Jeremia mpaminany. Rehavako malala ao amin'ny tompo. Antson'Andriamanitra hampita hafatra, tsy homena maso miteny eo anatrehan'izay rehetra mety ahazahoana tombontsoa na eo anatrehan'ny aina aza ny soratra masina. Tsaroantsika tsara fa Paoly apôstôly ry Petera, ny apôstôly rehefa nadinina teo anatrehan'ny fitsarana dia tsy nangina fa nanohy ny fitoriana ny filazany tsara izay nataony. Tahaka izany no efa nataon'i Jesoa Kristy fahizay. Raha nadinin'ny Pilato Jesoa Kristy hoe ianao tokoa ve no
Mesia, ianao tokoa ve no Kristy, dia fitoriana, filazantsara ny nataon'i Jesosy hoe voalazanao. Raha nadinina teo anatrehan'ny mpisorona be, teo anatrehan'ny sinedrona i Jesosy Kristy hoe zanak'Andriamanitra ary va ianao, dia nitory tsy tampihafahafana Jesosy tamin'ireo izay ny ampangazy manao hoe voalaza anareo. Ry havako malala ho mitompo, fotoana ihany koa izao ahafahantsika miroso hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fitoriana filazantsara tsy maintsy mandeha, tsy miankina amin'izay rehetra mety anakana anao na zavatra ivelany mamatotra anao ny fitoriana ny filazantsara. Tsy miankina amin'izay rehetra mety ampiemotra anao satria olombelona ianao, fa tsy maintsy mandroso amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mety iankinan-javatra marobe ny fitoriana filazantsara kanefa tadio fa mandeha ho azy ny fitoriana filazantsara, mandeha tsy voizina ny fitoriana ny filazantsara fa tsy ianao no mampandeha azy. Tsy ny sakana misy eo aminao no anakana ny filazantsara tsy ho voatory. Arak'izany dia miantso antsika hilaza, hanambara, hizara mandrakariva ny filazantsara izay nanirahan'Andriamanitra antsika. Izy raha teo nefa niteny hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra rainay masino, Andriamanitra efa naniraka ny zanakao ianao hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra nanira-tena hoe ity amin'ity izao tontolo izao mpanota mila famonjena ity. Misaotra anao izahay fa noho ny fitiavanao dia miantso sy mifidy anay ianao ho mpiara-miasa aminao, hitory sy hanambara ny filazantsara maneran-tany, manerana izao tontolo izao. Dia ampaherezo, toany, aza velanao hiemotra tsy ho kivy ireo mpitory filazantsara eo anatrehan'izay mety ho fahasarotan'ny asa, eo anatrehan'izay rehetra mety ho fandrahonana, eo anatrehan'izay mety ho sakana, dia no Andriamanitra ampahery mandrakariva. Ary izany koa ny tondranay ambavaka, ny firenenay, ny taninay, ny mpitondranay, ny vahoaka mpiray tanindrazana aminay. Jereo Tompo ny taninay fa milanao, ary matoky ny fiasanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.